investigation'izy mada manandanja ny hevitrao. Ny hevitrao momba ireo ankizy mpirenireny eto an-drenivohitra. Mitsapa voalohany dia hoe iza ny ray aman-dreny reny a, dia hoe inona ny mba ho avin'ny reny ankizy reny a, dia mahatsiaro ny zanaky ny tena koa satria ny tena mananjanaka ohatry reny. Tena mibetsaka fo mijanona amin'ny tômôbily ianao na mijanona amin'ny sisisiny eny dia efa tonga dia be tabe ny ankizy. Rehefa misy vazaha zany moa dia feno zareo. Olona anankiray zao amin'ny tunnel Bouddha ao, olona fantatray efatra ny zana sa 10 samy hafa daholo ny dadany. Misy mamy vola koa le ramatoa dia miteraka nefa tsy voataiza le zaza. Tsy fadison'le ankizy mihitsy akory le mirenireny eny. Tokony le ray aman-dreny zany manana andraikitra voalohany indrindra. Mahita an'ireny tsika dia matanjaka be daholo ange le ray aman-dreny miaraka amin'ireny ankizy eny amoron-dalana sy eny ambany tunnel reny. Ny fotoana teto nalain'ny fanjakana ireo ankizy ireo ataoko hoe 4 dia nalefa tany amin'ny ambanivohitra anankiray tonga tandra ireo mena angady izy mena sakafo izy rehetrarehetra dia tsy tatiny le discipline dia mandotra miverina zareo. Io aviny mihitsy zany no tena simbe. Ireo ankizy ireo tsy anana eritreritra mihitsy ny hoe andeha hitady zavatra ho atao fa izay nataon'ny ray aman-dreniny ihany mbola ho ataony. Ny avioniratsika ireny mandehandeha ireny dia raha mila karakaraina zany. Raha ankizy kely aloha za dia tsy manome direct satria matetika ireny ankizy kely ireny irahan'ny ray aman-dreny. Ohatran'ny lasa asa le izy le fangatahana dia tsy tena mankorager an'izay fa le olona rehefa naona efa ho fatin'ny anoanana tsy maintsy mandray anjara ianao dia manipitripy eo tambatambatra eo dia mba misy sakafo ny ray andro ny lavidavitra dia tsisy afa-tsy miasa ny ray aman-dreny dia sady miasa no faniny. Tokony tena hoe dady vahaolana aingana dia aingana mihitsy satria ireo ankizy ireo rehefa tsisy fitaizana ireo tsisy éducation ireo dia ireo lasa jolahy. Effectivement zay soahana any amin'ny fiainana tsy zatsy tonga dia te hiteny hoe anendaka izy fa tsy tena assuré loatra zany ny avionirany. Le ohatra hoe manam-pozina aloha le manome arizato kelikely satria lasa tamana mangataka izy dia lasa tsy miezaka intsony fa mitsiriritra n'izay olona hitany fotsiny izy. Ny asa kely be dia be afaka manao porté izy jery olona zany olona privé dia hoe allo ariko fakonareo isakariva na isakin'andro dia mba mahazo vola kely fa nefa le ankizy kely mampalahelo le ankizy kely mbola tokony mianatra. Tsy haiko reny EPP reny tokony tonga dia mandray an-tanàna reny tokony hoe bedy raha misy ankizy mipetrapetraka izay tsy tonga mpangalatra reny fa mba tonga ho avin'ny firenena. Manampinampy anazy manome izay zavatra azo mena aty amiko raha mbola misy. Investigation'izy mada manandanja ny hevitrao.